Raokandro malagasy ED1 atahoran'ny fanjakana anindry ny CVO. Mpampianatra Fram Antananarivo renivohitra latsaka ny zato ny voaray nefa 5,000 sraiala no nampanantenaina fa ho raisina. Hôpitaly manara-penitra ao Mahajanga tsy zarizary tanteraka ny fitsaboana. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana be indray no tsy diako ny tokantranonao manaraka ny fahitalavitra ny MPS amin'ity arivariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isataratsika avy hatrany ary ny fiarahana amin'ity arivariva ity tendeo tantera aminao avy hatrany ary ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus voray tao am-pelatanana tamin'ity androany ity. 12 indray ireo mararina moniainy omaly voalohan'ny volana Aprily taona 2024 raha toka 277 ny isan'ireo tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana 727 izay natao. Toy izao avy ary ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao ireo 30 amzato dia teto analamanga avokoa 13 atsinanana 20 diana 20 tany aloatra mangoro 3 tany matsiatra ambony 7 tao boeny 12 sava 14 tao atsimandrefana 1 menabe 1 tao amoromani 20 tao analanjorofo 12 tao anosy 2 tao atsimatsinanana ary 1 kosa ny tany Sofia 420 sy 404 araka izany ireo olona mbola manaraka fitsaboana raha toka 370 sy 400 no mitondra ny forme grave tafiakatra 470 sy 700 araka izany ny isan'ireo olona namoniainy teto Madagasikara nandritra ny sy ny valanaretina ity teto amin'ity firenena ity. Vaovao avy amin'ny Mahajanga kosa indray no antsika maneho ny fiarahana amin'ity arivariva ity mampitaraina ireo manana havana marary ao Mahajanga amin'izao fotoana izao ny tsy fatomombanana ao amin'ny hôpitaly manara-penitra atapaka matetika mantsy ny jiro hoy ireo mponina ary tsy zarizary ny fandraisana ireo marary mbola manampitrotraka ny tsy fampiny ny fitaovana sy ny fahadiovana ao anatiny. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Matetika tapaka ny jiro ato amin'ny hôpitaly marapenitra hoy ity marariny Covid-19 sady nitondra ny reniny tao anatin'izany hôpitaly izany. Tsy misy groupe de réserve ao amin'ny hôpitaly ary mampitaraina n'ireo olona amin'ny valora alina izy ireo ny hita anatin'ny hôpitaly araka ny sofina savany izao. Betsaka zany amin'ny fotoana io tonga teny zay moa andro alina valo alina andro Zoma évacuation tao niditra tao aoriana kelinay dia efa nisy afako adindray orinanay dia efa nisy afako ambulance tena fanotofana zany ao amin'ny manara-pena na ny toerana sina ny tongotra raha tsy nisy satria raha vao niditra tao zay zany dia ao manko zany mizara bloqué anankiroa le quartier iray voalohany zany misy an'le hoe quartier na forme grave le tena mila oxygène le bouteille oxygène hitantsika le amidy amin'ny orinasy reny dia le quartier faharoa zany misy le fa tsy mila oxygène intsony ka zay nampidirina tany amin'le quartier faharoa be olona be ka efitra ray fampizarana fandriny efa 7 olona 7 ao anaty efitra ray. Tsy misy ny fehina-ara-pahasalamana ho an'ny marary ary vitsy dia vitsy ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy eo anivon'izany hôpitaly izany nefa dia maro ny olona marary eo anivon'izany hôpitaly marapenitra eto Mahajanga izany fa nampanazavana trano. Hitantsika amin'izany zany fa dia tsisy fiahina ara-tsosialy sy ara-pahasalamana mihitsy fa dia efa samy mandeha samy mitady dia tonga ao manara-penitra ao manara-penitra io zany manomboka amin'ny 7 alina zay niditra tao tonga dia sous sérum zany dia nandeha ny visitin'ireo dokotera moa misy eo amin'ny 4 isaky ny mandery zareo 4 fotsiny dokotera dia mpitsabo mpanampy angamba eo amin'ny 4 otrotro zay koa fa marary rehetra dia miandry ny rariny miandro toro mandalo izy ohatra zao mandalo izy zao dia afaka adiny 7 andray izy vao mandalo hitantsika amin'izany tsisy antenaina zany le izy fa dia efa miandry ny rariny dia nikinina mitombo ambony hatrany hatrany.
midika zany fa miandry andro sisa ny olona rehefa tafiditra ao araka ny fanazavana trano izay namafisiny fa atao ihany koa no nafatesan'ny reniny foy ny noentina tao anatin'izany hôpitaly nara-penitra izany na ny morgue na ny sase ho an'ny maty dia ny marary ny miantoka azy fanampanazavana morgue zany neno misy norma ihany na dia hoe morgue rehetra mipaty fa tena zany morgue ao manara-penitra ao zany lobolobo ohatrany any amin'ny fasana reny mihitsy misokatra amin'ny varavarana tsy midy ny olona rehetra afaka mitsofoka ao le olona voan'ny covid mitsitra ao daholo nahoana moa tsy hiparitaka ny covid ranga faty feny covid ve ranga ty dia avela hisokatra fotsiny eo dia zay te hiditra miditra tena mampalahelo le fitantanana an'le hôpitaly fa tena tsisy mandeha milohany isen'le sase famonosana olona maty ny covid iny na saky tsy haiko tsara filaza azy iny ary efa tsisy tsonitsika miteny zao fa marary ny voatery mitady ny sase any ivelany amonosana an'le olona maty ny covid dia tsika amin'izany fa fampitaovana zero fitantanana zero fadiovana zero fikarakarana marary zero ny ambiance ao amin'ny hôpitaly zero tena zero désinfection zero aty ivelany indray anao tsy maintsy manampitamby ny olona amin'ny BMH zay BMH moa iny ny asany hatramin'izay amin'ny commune nefa normalement systématique le désinfection amin'ny hôpitaly isaky ny adiny telo na isaky ny adiny efatra vao mitsofoka ao anao zany dia efa rivotra feno corona ny covid ny iainanao ao dia aza manantena ho tafavoaka ao anao fa tsy maintsy mitratra ianao tianao na tsy tianao ka contact foana zany zay tafiditra ao eo amin'izay lafomba vao izay trany sady mirongatra izay tsy izy ny fiparitany covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mitana toerana voalohany amin'izany ny eto amin'ny faritra Analamanga mampiayay hony olom-pirenena ary tena mampivarahontsana ny maheno ireo olona marobe izay maty isan'andro aiza ny fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana atao matsiaro miady rery mantsy ny vahoaka ravira zava-mahena tahirinena olona raiky amby efapolo no matin'ny aretina manerana nosy tao anatin'ny 3 andro betsaka ireo olona ambony sy ireo nanana na izy azy teto amin'ny firenena namony ainy voakasika amin'izany ihany koa ny vahoaka madinika maro no antony mety nahatonga izany ny tsy fitandriaman-tsira iray miaro tena eo ihany koa ny tsy fampiny tosika avy amin'ny fanjakana raha tamin'ny taondasa nozaraina gel désinfectant avokoa ny fiara fitateram-bahoaka nisy ihany koa ny fizarana arovava ary nanampy tamin'ny fampianana ny fepetra amin'ny tandro filaminana amin'izao samy mamorona ny tsirairay ireo tsy manana fahefa-mividy tsy misolo ny arovava anaovana ny fiara fitaterana indray tsy misy ireny gel désinfectant ireny intsony fahinanan'le aretina maty be dia be zany madama io arakaraka an'le tsy vitandremana amin'le fifanajana fepetra sy ny tariny dia eo koa nefa ny arakaraka ny tsy fanajana an'le misy amafilo be amin'le kasibosy dia amin'io zany raha ohatra miditra fibohantsika dia faty antoka ho an'ny firenena satria problème any amin'ny PPN zany ohatranay zao varotra tony zao raha ohatra hoe varokapa zao amin'ny PPN faty antoka ho anay ny raha hiditra fibohana fa raha ohatra hoe fepetra zany no arahana dia afaka hoe mandeha daholo ny rehetrarehetra dia mandeha ny zavatra rehetrarehetra dia mba manambola daholo ny majinika dia afaka mitsabony afaka miaro teny izy amin'izay ka tsy mety hoe tsy firarahin'le fanjakana angambany dia amin'izao zany tokony efa manao atao confinement daholo ny olona fa tsy mianjo ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ntsony mampatahotra aloha le aretina mampatahotra le izy fa le aretina mihitsy efa tena miparitaka fa zany ny olona zany mila samy miaro tena fotsiny samy mitandrina zany ny tsirairay le manao kasibosy fotsiny dia manaja le elanelana ray metatra dia jusqu'à hatramin'izao zay le avana anaty rano le tosika famen'le fanontelo mbola tsy hitanay mivoaka nefa mba mikara-matsaka rano nefa 2 arivo ny azy dia mandaha 3 arivo dia miasa foana zany le sainay nefa ny tenanay tsy maintsy mivoaka ny trano dia betsaka amin'ny matsaka dia ao koa maratsy dia mbola any amin'ny hôpitaly satria izay le mahemy vaovao ny tena zany raha mba hoe mamahazo an'le tosika famena zany tokony mba hoe mijanona kely aloha zany le ankizy na ny tena raha mba hoe mamieritseritra na le trano kely tokony ho amboarina fa le tosika famena anay dia tena tsy mivoaka mihitsiny tsy hitako izay atao nefany aretina zany tena miankina amintsika olombelona hoe amin'le anticorpsika le vatantsika olombelona mihitsy zany ny fahazako anazy
hoe misy matanjaka misy ohatr'izay azonareo tsy izay mare ohatrany hoe tratrale izy raha mifasako anazy ohatrany izao varotra dia mivarotra eo iny izay koa mitady ake tareo dia mivarotra io fanontaniana mipetraka tsy misy valiny ihany koa nakaiza avokoa ireo fiaran'ny marary misoratra covid ny loko volomboasary ireo fandriana marobe nolazaina fanampiana ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao tsy mitsampy tombony marary miditra hopitaly mitaraina nefa ireo mpiasa amin'ny fahasalamana fa tsy ampy ny fitaovana enti-miasa sy miaro tena etsy an-daniny raha laza ny filoha fa mahamaim-poana ny fitsaboana ny covid-19 misy sarany avokoa nefa ny fanafody eny anivo ny CSB2 sy ny hopitaly raha sy teny oksijena izay tena ilain'ny marary lasa atao fitadiavam-bola izany ankehitriny tafakatra 5,7 etsy arary ny vidiny oksijena amin'izao mitika izany fa ireo manam-bola ihany no afaka mividy izany sy mitady mba haizaraka izany ireo madinika Vaovao ny fizahantany kosa indray dia faty antoka goavana ho an'ny sehatra ny fizahantany ny taona 2024 teto Madagasikara. Mbola maro dia maro ireo mpisehatra no tsy tafarina mandrakandroany ary miandrandra vahaolana misy ihany koa ny etsakilan'izay ireo makasitraka amin'ny firosoana amin'ny fanaovana vaksiny mba ahafahany sehatra iray ity miarina indray nanao ny fanadadiana ary Ravrazafy Mahina tahirinena ranarnirina. Matiantoka hatrany amin'ny 700 ny sehatry ny fizahantany tamin'ny taona 2024 no nivalana aretina covid-19 raha mitahana tamin'ny taona 2022 asa mivantana maherin'ny efatrala no voaterina ato ary trano fandraisam-bahiny eninjato no voaterina akatona sy izay sehatra mifandray amin'ny fizahantany toy ny fitaterana ny fiompiana sy ny fambolena io no voalazany tatitra ofisialy navoaka ny federasiona fizahantany eto Madagasikara na ny CTM na dia efa niverina tamin'laony aza ny fiainana andavanandro ny mponina dia mbola mikatsy tanteraka aloha ny toe-karena ho an'ity hotely ity izay nanaovana fanadihadiana dia zara raharaina roa isan-kerinandro ny mpanjifa ao aminy no marina ity tompona andraikitra ity anefa nandritra ny coronavirus andihany voalohany dia mbola tao anaty fanorenana ny hotely kanefa dia nisidra sady ny vokadratsy ny covid-19 sarotra tokoa ny anana izany satria tsy afaka nijana tamin'ny budget initial izahay ary nisy apam-potoana tsy nafahany niasa mihitsy nefa ny mpiasa tsy maintsy alony tsy tapaka ny karama isam-bolana izany hoe tsy maintsy nandray fepetsy izahay ary izay tena mpiasa ilaina ihany sisa ny tazomina client avy toerana avokoa no mandalo atao amin'ny hotely izay mandalo miasa nisy ihany ny réservation nefa an'ile avokoa izany noho ny tsy fisian'ny sidina ary noho ny fikatsoan'ny fizahantany amin'izao fotoana izao izay efa raha malala. Raha tsy ahivina ny 20 maritsa teo dia namoaka fanambarana ny CTM fa vaovao mahafaly ny fanapahan-kevitra momba ny vaksiny SARS-CoV-2 sy ny fametrahana ny inisiativa Covax eto Madagasikara sy indrindra ho an'ny sehatry ny fizahantany mety vahaolana izany ho ity tompona andraikitra ity raha misy fepetra miaraka aminy. Ohatra afaka mivezivezy malalaka ny mpizahantany izay mampiseho ny fanamarena ny fahavitana ny vaksiny. Tsara no manamarika fa antoka iray lehibe amin'ny toe-karena ny fizahantany eto Madagasikara satria mitondra folo isan-jato amin'ny ari-karena fahobe. Vaovao ny fampianarana kosa indray dia betsaka amin'ireo sekoly tsy miankina no mamarana fanadinana amin'izao fotoana izao. Tampoka loatra ny fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena izay nanome baiko fa 12 andro ny fialan-tsasatra amin'ity pasika ity amin'ity taona ity. Nanao ny fanadihadiana mikasika izay Ravrazafy Mahina sy tahirinena ranarnirina. Mifarana ny volana martsa midika sara mpianarana izany ho an'ny sekoly tsy miankina rehetra teto amin'ity sekoly nandalovana ity tapitra androany ny fanadinana melohan'ny fialan-tsasatra kely mipasika ampolina nefa ireo tsy nalefany ray aman-dreny hiatrika izany tsy afaka ny andoha sara-pianarana. Mampalahelo mihitsy satria vao naheno an'io feo io izy dia najanona ny zanany tsy hanao iny examen nefa androany ny farany dia sady mitondra ny kolazy mars izy dia betsaka izany zao ny vola overy satria amin'ny rentrée indray zany dia hoe nenay mbola tsisy vola fa le zao dia miala tsiny eo izy maro ny mpiray-tam-po eto fa samy najanony daholo ohatrany hoe resaka miasa tena daholo ny ataon'ny olona aty dia misy koa moa zany ny karama amin'ireny orinasa afakabo ireny dia kotiny eo zany le vola ho ataon'ny sakafo mandritra izay fotoana hiboana ohatran'izay dia tsy alolotsy aloha fa alolo fidanana charbon na fidanana vary fa alolotsy aloha dia izay ny tena antony izany ohatra hoe tonga dia
mamono sofina izy mamono sofina izy zany fa hoe nenazy aloha zany a vao nen'ny mpampianatra na nen'ny sekoly dia tsy maintsy hoe miaritra fangifiriana zany zao ny fampianatra aloha ny école privé satria tsisy azo antenaina fa ny vola avy any amin'ny zareo nampandehanana ny orinasa zany mirosaka ny any a sakafo ny mpampianatra tsy misy ny any a tsy mihinana ny mpampianatra automatique zany. Miatra manomboka androany ny fialan-tsasatra 10 andro ny sekoly rehetra manerana ny nosy araka ny tatry ny filakevitry ny minisitra ny alarobia teo. Ny 12 Aprily no viana avinaina verina an-dakilasy miayay nefa ny sekoly tsy miankina sasany eo ny fahataran'ny fandaharam-potoana tsy fantatra ihany koa na ito 10 andro hafa na tsy ny fampiatona ny fampianarana. Faranandroany le deuxième trimestre zany ny examen a dia tampoka be aminay le izy a zany eritreritra hiditra indray zay amin'ny le 12 dia tsy maintsy nahemitra koa zany hatramin'ny fizarana bulletin a sy ny zavatra rehetrarehetra programme dia vao ivory zany ny mpampianatra zany androany après midi hoe inona zany tokony atao andro ankizy ireo satria mitatra indray le vacances satria programme matsy zao enjikenjehana be ny fanadinana efa akaiky satria le daty amin'ny fanjakana zany a miroso aloha be ny examen officiel dia mezaka zany zahay hoe inona zany tokony atao zany hoe mba antana programme scolaire aingakaingana zany satria raha hiditra confinement indray dia mbola problème be. Marary ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika vokatry ny covid-19 raha tsy mitokona mitaky vatsim-pianarana neny amin'ny anjerimanontolo dia tsy sasatra ny miatokosany eto amin'ny ambaratonga ambany. Mila vahaolana maty-paika ny ministera mpiandaminana sy hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana noho ny fiatoana matetika vokatry ny covid-19. Eo amin'izay vaovao ny fanabeazana izay hatrany dia nitokona tetsy amin'ny tokotany Jujira Bearvelo androany ireo mpampianatra Fram eto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Antony ny vadim-panekena ny ministra ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra. Misy ny ultimatum 27 napetrako ireto farany araka izany. Ny andindin'izay eo amin'ny sary Sindratsan'ny Andry Rakoto Malala. Mitaky recrutement faobe ireto mpampianatra ny Fram eto amin'ny faripadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra ireto. Tsy araka ny nampanantenay ny ministra fanabeazam-pirenena mantsy ny zava-misy ankehitriny hoy ireto mpampianatra ireto. Raha 5 sy 2 alina no nampanantenaina fa ho raisina dia tsy misy afa-tsy 100 latsaka ireo voaray. Voalohany dia ny recrutement dia tsy nahafapo anay satria ny recrutement 7e 8e vague dia kely dia kely tsy araka ilay nampanantenana ny isa izay nolazaina. Ny presco dia 3 monja, ny primaire 23, ny lycée 8. Tsy izay ny atotanisa izay nolazaina tany amin'ny Aprily isan-karazany. Faharoa, nampanantenaina koa izay mpampianatra Fram fa omena tamin'ny Karama 9 alina. Tonga tapitra ihany zao ny 3 volana faharoa enim-bolana zany. Mbola tsy tonga eto am-pelatananay io vola io hatramin'izao tsika miteny zao. Noho izany nona izay mpampianatra Fram takinay tsy satakandro ny Karama izay nampanantenananay. Ny fanampiana izay nolazaina koa dia tsy misy hatramin'izao. Amenay 72 heures ny ministry ny fanabeazam-pirenena ama izao olana misy eto aminay izao. Farany sy andray ny toeram-piasana antsony izahay manomboka amin'ilay 19 raha tsy mivany olana. Ankoatr'izay dia mangataka ny anomezana ny tamin'ny Karama efa nampanantenaina azy ireo ihany koa ireto mpampianatra ireto izay mitetina 2 alina ariary. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia lasana mahitahita eto amin'ny firenena ny tany 20 hektara mahery etsy vodivorina. Efa eny amin'ny fitsarana ny raharaha ka tsy tokony isy ny fandravana-drano saingy tsy ny raharaha izany ireto olona ambony ireto hoy ireo mponina. Velotirainaka izany izy ireo raha niresaka tamin'ny mpanao gazety. Ny andindin'izay eo amin'ny sary Sindratsan'ny Andry Rakoto Malala. Notongavana vati-tany sy mpitandro filaminana ampolony maro ireo tatsasy-ponina izay milaza fa tompon'ny tany mirefy 20 hektara malona ny kinapsa vodivorina. 70 taona ny ireto mponina ireto no efa nanazariny tany izay nipetrahany tsy namboleny ary izay fivelomany. Voalaza fa olona ambony ao anaty fitondrana miaraka amin'ny vadiny ny tompon'antoka amin'izao fakana tany tsy ara-dalàna izao. 4 be tabe ny tonga ao
dia miaraka manam-pahefana be dia be dia ny tany namanay izao misy tany namanay ao tonga dia fefena taolina sao dia nalaina amin'ny biletra fotsiny fa olona manam-pahefana ambony tsy vadin'olona ambony manamboninahitra ambony no makana azy ao dia izay mahatsiaro mijaly satria raha ady tany izany no atao ohatra hoe gendarme mandeha hanao ny gendarme mi-assisté huissier tsy gendarme mi-assisté huissier misy tetỳ aminay taloha fa tena hoe izy mihitsy ny tena namatotra ny namanay fatorana menoty dia zareo manao ny ataony eo manao ny asa fandravana ny huissier tamin'izany fotoana izany efa tamin'ny 13 octobre nandrava tetỳ dia mahatsiaro mijaly mihitsy izay ety raha ona ny itondrana manam-pahefana 4 firy misy gendarme 70. Efa inanivon'ny fitsarana moa ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Vaovao ny fampandrosoana kosa indray dia tsy ampy anaovana asa mivaingana ny etraniditra tao amin'ny commune Ampanefy tamin'ny taona 2020 lasa teo iny. Tsy misy raha teo ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Nanao ny fanentatiana Ravrazavmaina Tahirinena Ranarinirina. Raha jerena ny tany fandoava-ketra 520 isanjato any Tondasa azo heverina ho betsaka ihany ny olona nandohetra teny amin'ny commune Ampanefy. Kely anefa ny volana ampidirina izany ary tsy ampy-anaovana fototra betsaka kokoa any vahoaka. Azo lazaina hoe ny ety any raha ohatra ka atao hoe reny ny situation sy ny contexte anisy noho ny confinement dia mbola nanana farisihana ilay olona andoha andehetra dika zay zany dia nisy sensibilisation nataonay teto amin'ny commune. Nisy koa ny hoe mesure d'accompagnement zany hoe raha ohatra mandohetra ilay olona dia mba misy fahatsiarovana kely namenan'ilay olona fa tsy hoe faly fotsiny nandohetra. Betsaka ihany koa nefa ny mbola tsy nandoha noho ny fahasairanana izay zavatra nisy teto amin'ny firenena. Ny fanamboaran-dalana sy ny resaka tsy fandriampahalemana izao no asa tena mahamaika olombe ny tanàna efa nisy ny ezaka natao saingy bitika ihany. Ny tamberina ndraikitra menan'ny olona tsy mamenatra any miteny hoe tsy dia nisy firy satria raha ohatra ka hoe nisy ny tamberina ndraikitra namenan'ny olona dia mba vita ny lalana, vita ny resaka hoe sécurité fa miezaka izay ny anao an'ireo satria aty tsy dia tena misy ino moa dia izy teo tsy dia tena misy fidiram-bola maritra ny ticket de marché ristourna amin'ny brique izay mivoaka izay dia azo lazaina hoe tsy dia manahoana ilay izy fa miezaka ihany aloha ny hoe isian'ny fidiram-bola. Ny tanjona amin'ity 120 ity dia ny anaovana ny lalana tsy hoe anaovana fanatsarana ny lalana ato anatin'ny commune. Vaovao maresaka irasam-pirenena kosa indray any Israel manomboka miverina amin'ny laonjy kelikely ny fiainana andavanandro ny mponina ataoriny ny fanaovam-bako sy ny faobe tany antoerana. Ny eto Madagasikara nefa tsy nitsaha mitombo ny tranga vokatry ny fitazovavizany ny mpitondra fanjakana. Ravrazavmaina Tahirinena. Manomboka mahazoana tsikelikely zareo Israelianina 7 volana nisy ny Covid-19 ary niboka intelo ity izany any Tel Aviv. Araka ny tarehimarika nivoaka olona iray amin'ny roa efa vita vaksiny izany hoe 100,000 mponina 7 tapitrisa. Nanomboka ny 7 martsa teo nisokatra avokoa ny tsena, toeram-pisotroana, toeram-pisakafoana, fanaovana fanatanjahantena, mozea sy ny sisa. Eny amin'ny sampanandalana misy fiarabe mandehandeha manao vaksiny. 30 minitra eo ny fiaretany fiandrasana izany, 2 minitra eo ny fitambara miaraka amin'ny fanaovam-vaksiny. Any Tel Aviv anisany miandry fatratra ihany koa ireo mpanakanto izay tsy afaka nanao ny asa ny herintaona. Manomboka miverina tsikelikely ny lanonana samy hafa eny amin'ny tora-pasika olona 10 eo no tonga mijery fety. Tsy misy intsony ny polisy manaparitaka ary saika tsy manao arivavana ankamaroan'ireo olona. Ho an'ireo toeram-pisakafoana efa mandafa mandrea toerana sady ny sasany noho ny fahamaroan'ny mpanjifa. Vitsindray anefa ny mpiasa izay saika mpianatry ny oniversite niverina nianatra. Fahombiazana iray hita vokatry ny fanaovam-vaksiny tao Israel ny fiainan'ny marary nanomboka ny volana febroary teo. Tamin'ireo ivitoerana enina fandraisana marary efa nikatona avokoa ny 10. Tamin'ny fanombohana vaksiny 4 tapitrisa no nafarana tany Moderna sy Pfizer.
nanaiky ny vidy lafa amin'ny sara ny 22 isaky ny vaksiny fanjakana israelianina na izany aza misy ireo tsy manaiky atao vaksiny namoaka lalàna ny amoahana ny anaran'ireo tsy vita vaksiny fanjakana noho izany izy tsy hoela kosa ny volavola an-dalàna mandrary ireo tsy vita vaksiny ireo tsy mahazo miditra ny toeram-piasany tsy nitsahatra ny nanao antsoavo ny tokony hanafarana vaksiny ny RMDM tarehiny filomarika ravalomana ho an'ny Madagasikara tsy elakory no namoaka fanambarana milaza mahazava-dehibe ny vaksiny izay efa voapirofo ary siantifika fa mahomby tamatama nefa ny fanjakana hatramin'ny androany tsy hita izay vepetra noraisina ankoatrany hoe manaiky ny andrianjara ao anatin'ny hetsika Covax Madagasikara sy ny hoe mbola dinihany ireo vaksiny kanefa efa mandripaka izay tsy izy ny valana retana. Fanitrangana lozam-pifamoivoizana mahery vaika ihany koa androany tany atsinana ny Taiwan. Fiaran-dalamby iray no niaran-doza ary olona mahery ny 70 ny fantatra fa namony ainy ary mpandeha maro no naratra mafy ny andindiny izay entiny njava andre mahefa. Androany maraina no nitranga ity lozam-pifamoivoizana tao atsinana ny Taiwan ity. Olona 170 no fantatra fa namony ainy teny eo. Ary olona 70 mahery no voatery nentanaingana tany amin'ny hopitaly. Raha ny loharamba-baovao dia noho ny fisihan'ireny fiarabe toy ireny mpanamboatra lalana ireny ny gorisa tany amin'ny lalamby no antony nahatonga ny loza ka avy hatrany dia nivatana tany amin'ity fiaran-dalamby ity. Mpandeha miisa 507 ny tao anatin'ity fitaovam-pitaterana ity ary raha mifantatra dia olona andeha hiala sasatra avokoa no tao anatiny. Nandraina ndraiky ny avy hatrany moa mpitondra fanjakana tany an-toerana ka nisy ny famonjenareo olona mbola taraiky tao anatiny. Raha tsy ahivina dia efa nisy lozam-pifamoivoizana an-dalamby tahaka izao ny taona 2024 tao a Taiwan izay nahafatesana olona 20. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity no tena nahitana favoazana be indrindra. Ny vaovao politika kosa indray dia manoloana ny toetra rahapirenena izay misy eto Madagasikara izay mivaivay dia namoaka fanambarana androany ny amicale des anciens conseillers de la transition et des sénateurs na ny ACS androany. Ny votra nandritra ity fanambarana ity ny tokony irosona amin'ny fifampidiniana andatabatra amana ny olana misy eto Madagasikara afany andedinary eo amin'ny sary Srindratsany Andry Rakoto Malala. Raha malala ny zava-misy eto Madagasikara n'izao fotoana izao. Latsaka akaterena tanteraka amin'ny fanitrano malagasy ary very fanambola velona ihany koa. Tsy manaiky ateherana raha izay no azo ilazana azy satria ilay mpitondra fanjakana anatenaina ama sy anamaivana ny fiainana malagasy dia mbola variana amin'ny rendrarendra tsy mahasoa azy ireo akory. Mbola manampitrotraka izany ihany koa ny fahasarana vahoaka noho ny valanaretina coronavirus. Miantso ireo atoko politika rehetra sy ny mpitondra fanjakana araka izany izy ireo iresaka sy ifampidinika andatabatra boribory. Tsy azo ekena intsony ny raha malagasy latsaka noho ny fifandomany samy malagasy ateraky ny hevitra politika tsy mitovy. Tokony tandrovana toy ny anak'Andriamaso ny hainy piray tanindrazana ao anatin'ny fifampidinihana sy ny fifanankalozan-kevitra no tokony hitadiavana ny vahaolana fa tsy ny fifamonona na ny herisetra. Faharoa, ny fahamarinana amin'ny fitantanana ny raha-pirenena amin'ny lafiny rehetra no antoka lehibe sy voalohany indrindra ho fampandrosoana any Madagasikara. Ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Tokony hamafisina ny fanentanana amin'ny fanetsehana ireo agent communautaire manerana ny fokotany izay akaiky ny vahoaka. Fahadimy, ho fanamafisana ny fanampiana maika ara-tsosialy ny vahoaka manoloana ny fahasairanany. Ny ACS dia manao sosikevitra ny amin'ny tokony hamarotana ireo andramena na bois de rose no giaza ny fanjakana ka angatahana fahazoan-dalana manokana avy amin'ny CITES. Aim-bahoaka ny vonjena ka tsy tokony ho sarotiny ny CITES. No amafisiny ACS trano moa fa ijoro izy ireo ikaroka vahaolana ho an'ny firenena ary resaka amin'ny ray aman-dreny ara-pinoana amin'ny herinandro ho avy izao. Fa nisantapaka tamin'ny filan-kevitry minisitra farany teo ny fanafainganana ny tolobidy amin'ny fanatanterahana ilay tetikasa Tanamasoandro. Malona izany indrindra dia mpanao politika iray no nitondra ny heviny malona ny mpanao gazety nandindiny izay eo amin'ny sary Srindratsany Andry Rakoto Malala.
Mahajaga sy Antananarivo hatreto no faritany fantatra fa feno marary ny coronavirus eto Madagasikara. Iboka avokoa ireo hopitaly ka voatery manokatra karazana ivitoerana hafa ny mpitondra fanjakana raha hoanina Antananarivo manokana. Ho an'ireo faritra roa ireo anefa dia samy tsy maharaka intsony ny oxygène izay tsy maintsy ilaina ho an'ireo olona anatin'ny fahasarotana. Etsakilany tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana. Ny vidim-bary ohatra dia 700 ariary hatramin'ny 700 ariary ny kapoaka. Toy izany ny olana sedrain'ny vahoaka madinika saingy ny anafainganana ny tolobidy anatanterahana ny tanamasoandro ihany aloha no mamaika ny mpitondra fanjakana. Raha ny lahara-pahamehana amin'izao fotoana izao dia heverina hoe no maika aloha dia ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 ity. Lahara-pahamehana ihany koa ny fiatrehana no totsika hoe fiatraikan'ilay Covid-19 amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena satria hitantsika fa mikaikaika amin'ny fahantrana ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka zay nanaovanay antsoavo hoe ajanony ihany are aloha izany resaka haitraitra hoe tanamasoandro hoe sy ny resaka manara-penitra isan-karazany izany fa tokony hitodika bebe kokoa amin'ny fiatrehana nytia valanaretina tia ny mpitondra fanjakana ary raha misy ihany koa vola hoentina hiatrehana n'izany fotodrafitrasa manara-penitra sy ny resaka tanamasoandro izany heverina hoe ahopahany bebe kokoa amin'ny fiatrehana ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekalena aloha ny vola ny akamaroan'ny vola izay eo ampelantanana ny mpitondra fanjakana fa ny haitraitra heverina hoe mbola azo ampandeverina izany fa azo irosoana sy tanterahana foana izany amin'ny fotoana mapety azy. Izao fihetsiky ny mpitondra fanjakana izao raha jerena dia midika fa tsy mbola lahara-pahamehana amin'izy ireo ny famahana ny olana ara-tsosialy sedray ny vahoaka. Iaraha mahita fa vao mahay marefo ny ara-toekarena. Miamahery vaika ihany koa ny valanaretina coronavirus ary hita fa mampitombo ny arefon'ny mponina ihany koa raha mijery ny taray-marika momba ny fahafatesan'ireo mpiray-tandrazana maro tato ato. Saingy ny rendrarendra sy ny tombotsoan'ireo efa manan-katao sy ny vahiny hatrany no tena katsahany ity mpitondra fanjakana ity. Fanagaga ny rehetra omaly ny fihetsika nataon'ny mpitondra fanjakana malona ny fampiatsoana any Edmora Kotomalala izay mpamokatra ilay fanafody antsoina hoe E21 izay miparitaka sy efa be mpitady amin'izao fotoana izao malona indrindra ny fiparitany Covid-19 eto Madagasikara. Nitondra ny fomba fijery ny mikasika izay indrindra moa ireo solombavambahoaka ao anatin'ny miara-manonja androany. Ny andindiny izay entiny Njava Andremaeva. Mihamafy ny firongatry ny Covid-19 eto Madagasikara. Samy mitady ny fomba rehetra ny mpikarika malagasy izay atsokajiny hisorohana ny valanaretina. Ny nahagaga nefa raha namokatra ity raokandro miady amin'ny aretina ity mpikarika malagasy iray ity dia nisy ny fampiatsoana azy teny anivon'ny ministera ary tao anatin'ny tambazotra serasera ny nanaovana izany. Nolazaina fa tsy nahazo lalana avy amin'ny ministera ny fivarotana azy io. Betsaka nefa ny efa sitrana sy nahazo tombontsoa tamin'ny fampiasana izany. Fa nisy an'ilay atao hoe E21 sahako ny mijoro vavolombelona eto. Fa izahay dia efa nihinana an'io amam-bolana maro ny efa nihinanana an'io ary hatreto aloha isaorana n'Andriamanitra isaorana izay namokatra azy fa mbola voaharo izahay mianakavy sy ny manodidina anay amin'izao fotoana izao. Dikan'izay misy singa atao mety maharo anatiny na tsy tsatatra voaporofo ara-tsiantifika fa matoa malaza le izy hatrany Eropa rehetrany hatrany Amerika varatra rehetrany hatraiza dia mitady. Dia inona no zavatra ataon'ilay fanjakana? Inona no vahaolana hitan'ilay fanjakana sy ny fitondram-panjakana? Ampanatsoana ilay olona. Nefa ampanatsoana ilana vaniny, ilana sotasota. Satria somary mahatsiaro ainina ihany. Namoaka ny CVO, nanaovana film cinéma be mipopoka be mihitsy ny famoahana an'izany. Teny amin'ny Imra. Nefa takona tanteraka eo anoloanan'ny E21 izay ataoko hoe nataon'ilay olona atao anaty discrétion satria raokandro ohatra ny endrika huile essentiel namidy tsotra tsy nanaovan'ny olona tapage na nanaovana publicité be zany zavatra zany fa izao nefa ny olona resy lahatra hifandrombahany zany zavatra zany dia marary ny andohan'ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra dia eo ndrefa ilana vaniny izany olona zany. Takehan'ny miara-manonja ihany koa ny mangarahara mikasika ny vola lany sy ny vola azo tamin'ny fivarotana CVO. Namarany filohan'ny Repoblika mantsy fa ho arotsaka any amin'ny Imra avokoa ny tombom-barotra rehetra azo avy amin'ny CVO. Tsy izay anefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ny entin'ny maitra ihany raha zava-manantsoa. Vola rehetra izay azo, ny tombom-barotra rehetra izay azo amin'ny fanamboarana CVO, tambavy CVO dia ho arotsaka manontolo any amin'ny Imra.
androany afaka miteny fa tsy marina izany voalaza zany nahazo ny vaovao rehetra izahay vita ny recoupement porofoy aminay fanjakana fa narotsaka reo any amin'ny imra ny tombom-barotra azonareo tamin'ny CVO tambavy CVO nanomboka tameritaona mandra-batafitry ny première vague ny Covid-19 iny lazao aminay ohatrinina marina zany tombom-barotra narotsaka reo tany amin'ny imra zany fa ny fantatray androany tsy misy nirotsaka na ny ariary ary ny porofo ampelantananay tsy misy an'izany ary mbola miampy an'izay ary mbola pira noho izay dia zao tsy ny imra no nanao an'ireny tambavy tamin'ny tavoahangy reny fa misy société anankiray vijara izay mpanafantarantsika rehetra dia mpanao toky io compagnie vijara no nampangotraka an'io tambavy io ary izy no nampangatsiaka an'ireny tambavy reny ary nanao mise en bouteille reny tambavy izay namidy tany amin'ny toerana rehetra sy tany grande surface reny dia iny fanadadiny iny koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isoranay koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niara-nisa laka na natotosy sasomba tsara izao fampalalam-baovao izao samy eo samy tsarary tompoko lasy sy tompoko vavy